Mamatsy Antananarivo amin'ny arina fandrehatra ny mponiny eto amin'ny commune Ambohibao Atsimo tamin'ny taona 2024 izy ireo no nanomboka nahazo fiofanana tamin'ilay tetikasa diabe no volavolain'ny ministeran'ny tontolo iainana ka nampiasa ilay teknika no hatsaraina amin'ny fanamboarana charbon. Nahitana tombontsoa izany satria nahazona charbon mitsitsy hatramin'ny 20 gony isan-kerinandro raha latsak'izay no azo tamin'ny teknika nentim-paharazana. Tetikasa miaraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana azy dia tena resaka fiarovana ny tontolo iainana no tanjonay voalohany ankoatran'ilay hoe manatsara ny fidiram-bolan'ilay mpahazo tombontsoa. Izany hoe amin'ity teknika vaovao ity zany miena kokoa le ala tapahana zany rehefa manao an'ilay teknika le olona. Mitombo ataontsika hoe 20 isan-jato na maherin'ilay teo aloha ny vokatra azo nefa taloha hazo mitovy fatra amin'iny vao mahazo an'ilay charbon taloha amin'izao teknika zao zany efa miena atsafo le hazo ampiasaina. Anatsara ny vokatra no tanjona mpanao charbon miisa 4 no nahazo fiofanana teknika. Mijanona herinandro ao anatin'ny afo ny hazo ao aorian'izay vao avoaka ao ampangatsiahana rehefa lasa arina. Rehefa maina ohatran'iny hazo zany rehefa mitohaka ohatran'io rehefa mirehitra io efa mirehitra ara-dalàna io zany atao hoe raha miena ara kely ohatr'izay fotsiny dia raha sanatritratra ny orana io dia ahoana? Tsy matahotra orana. Misy namanay dia mbo nampianatra anay dia mbo mirisika koa zay mbo manao mety farany satria le olona tsy manana asa arany mahazo asa izy amizao. Augmenter l'efficience énergétique, c'est-à-dire que pour un morceau de charbon avec le foyer amélioré, on va cuire plus longtemps, on va cuire mieux. On va faire carboniser mieux, faire un meilleur charbon et après, dans la combustion, on va mieux utiliser le charbon produit. Ampianarina ao anatin'izany koa ny fomba fikapana ny hazo mba hampiverina azy tsiry ara-dalàna. Mamatsy volan'ny tetikasa diabe ny vondrona Europeanina. Miara-misa lay amin'ny fanatanterahana azy ny ONG AIM, ny Planète Urgence, ny Partage, ny CIRAD mandritra ny 4 taona eto Analamanga, Itasy ary Aloatra Mangoro.